tamin'ny latsinainy aho zany nitomboka narary dia tao amin'ny lohako tao ny tomboan'ilay aretina dia efa tsy nahatsiaro tena dia lahabe izay ny fianakaviana anankity amin'ny Ramose feno dia izao hitanareo efa tsy maninona izao. Araka nambaran'ireto fianakaviana nitondra ilay marary reto moa dia hita tamin'izany fa efa tena very hevitra tanteraka izy ireo ny alohany ny nitondrana n'irety marary ity tato amin'ny feno. Ny alatsinainy izy moa zany no nanomboka an'ilay aretina dia ny atalata tokotokony tamin'ny 4 izy no tena nimbo be ilay aretina dia nentina niakatra nakaty tanàna taty Antananarivo izy dia fianakaviananay moa zany nisy nalala hoe misy ny numéro téléphone nomeny feno azy dia hoe taty dia nentinay taty izy dia izao hitanareo izao izy efa tsy maninona mihitsy. Le fisehoan'ilay aretina zany ohatrany hoe mangovongovotra ny tanany sy ny tongony dia mivavany io mivilana dia izy tsy mahatsiaro tena mihitsy dia fisehoan'ilay aretina raha farany maritra izy eo amin'ny 3 minitra eo dia mihetsika isaky ny 3 minitra. Alatsinainy dia talata. Alatsinainy dia talata dia ny larobia zany tena grave be. Larobia lakamisy izy zany no tena grave be. Izy moa zany mbola nentanentany amin'ny dokotera izy hoe mba hoentina any aloha amena hery satria io aretina io zany tsy nahatsiaro tena mihitsy, tsy na masony zany na inona tsy meritra mihitsy fa ao foana le maso na maso ary zany tsy mijery mihitsy. Dia teo zany izay hoe nentina tany ilay dokotera eo akaitsina eo zany hoe izay nentin mba dokotera mpitaizanay falehanay menakavy zany. Dia rehefa roa miverina tany izay dia efa nanome lalana ilay dokotera mahazo miditra hôpitaly na rehefa ohatrany reraka be ilay ramatoa izy mety sao dia manahirana. Nefa nareo izy afaka mbola miala nenina aloha hoe mifandinika any an-trano ny fianakaviana hoe atao ahoana nanaovana anazy. Dia teo moa zany mifandinika teo ilay fianakaviana dia hoe aiza misy olona mety mbo hitondrantsika anazy dia nisy zanako izay natazona numéro misy feno zany dia nandramana natsoina dia nisone ilay telefona hoe mandray dia tonga izay dia tamin'ny 7 alina mahery teo angamba izay tonga teto aminazy dia nameny fanafody moa dia tonga tany an-trano dia nampiasaina ilay fanafody ny alarobia dia ny alakamisy izy zany mbola tsy tena tsara izy ny alakamisy dia ny azomay izy zany vao tena hita hoe io fa nisokatra najery izy dia nanetsika ara izy zany netsika nahalakalana fa tsy netsika natetika kely intsony fa nahalakalana ilay izy dia izay azoma zay zany dia netomboka tsy nanenina intsony dia izy io zany fa ry zany raha mifanantenana ny fianakaviana na ny olona nijery efa hoe tsy sanatria ara hoe hiteny an'izany ianao manahirana fa ny sasany aza misy hoe mahare fofo-paty izay ohatra zao dia nefa moa zao iarahantsika mahita izao ilay izy hoe io izy sitrany io. Zany hoe tsy ilay fanafody tany amin'ny dokotera intsony zany nampiasainareo vao taty amin'ny feno nareo fanajanona zany. Nampiasaina ka niara nampiasainay zany ny fanafodin'ny dokotera satria ilay tany calcium dia nanontany amin'ny feno moa izay dia hoe mampiasa ilay fanafody fa zalajanona fa samy manana ny lalany ireo fanafody rehetra afaka miara-miasa ireo fanafodin'ny dokotera sy ny anao izy afaka miara-miasa ireo dia niara nampiasainay satria koa ilay dokotera zany ny tena ampiasao eny calcium zany no tena fanafody namen'ny dokotera anazy resaka calcium no tena nameny anazy. Amin'izao zany nareo mbola manome traitement misy feno? Misy feno zao mbola manozy fa ny dokotera tsy intsony. Dokotera zany izay tsy mampiasa intsony fa ny anazy mbola mampiasa izay. Dia ilay zany hoe azo tsapay tanana mihitsy hoe tena nahatsara anazy ilay izy satria io aretina eny tamin'ny roa taona efa nisy io izay nanaovana anazy alalizy zany hoe sao dia sisy ity ilay izy ka tao anolohany tao foana zany nitsapainy hoe marary anahy dia nefa io aretina io tamin'izany roa volana latsaka izy zareo taty Antananarivo nitsabo an'io aretina io dia tsy afaka zany ilay izy tsy afaka mihitsy zany ilay aretina dia io izy zao no tonga dia hoe 3 andro izy tonga dia nahatsiaro saina izy tonga dia tsisy ninina intsony fa tamin'izany izy afaka ohatra hoe adiny iray izy dia mitaraina ilay andohany dia tsy mahatsiaro ninina izy dia io izy zao tonga dia vao niala nefa ilay aretina izy dia nahatsiaro saina tonga dia normal izy zany hoe mareradreraka anazy ohatr'izao fotsiny le fiavin'ilay aretina zany no natanja be dia zany ohatra amin'ny ataka anazy fa ny saina izy zao hita hoe efa
Misakafo izy tsy mananona mihitsy fa tena mahinaka izy. Zay raha mahatokana hoe mbola very zay fa raha tsy tsara ve izy moa hiverina taty izay. Fa tsara izy dia miverina izay.